tsy dia mahazatra zany hoe ahazo fanomezana amin'ny andro alatsinainy izany. Indrindra moa hoe ny filoham-pirenena no hanome fanomezana ka dia faly isika ny andota-penaka 3 iny a ny filoha Rajoelina sy ireo Kombazy a manao fitsidiana fidinana ifotony. Mbola hojerentsika moa hoe inona no akony izay fidinana ifotony izay. Ny fidinana ifotony a tsy tokony atao mahagaga intsony satria ary izay ny tena tokony ho anjara-ndraikitra ny zareo a miaino sy mijery ny etaetany vahoaka. Ary raha ohatra ka efa natao hatrizay zany fidinana ifotony zany a mino afa tsy niteny izy tamin'ireny hoe sambatra ny vahoaka malagasy, mety ahita tsara ny réalité a indrindraindrindra ny fofona sy ny loto vokatry ny fahatsetsehman'ny tatatra amin'ireny elakelan-trano ireny a irarina mba hisy vokany tsara, vokany mivaingana ary vokatra azo tsapahitanana ho an'ireo mponina izay tsirihana moa zany a amin'ireny tranga ireny. Rehefa miresaka an'izany sika dia mazava ho azy fa izay ny tena ilaina ary mahazava-dehibe an'izany ataontsika hoe fanomezana fahefana ny eny fotony izany. Izay ny tena tiako hitondrana ny resaka kely vetivety aloha tokony hoe nisy fanamboarana aloha alohan'ny nandalovany satria le tonga teto daholo ny olona avy any ivelany dia nisy fanamboarana be. Mety efa misy fanamboarana tao antsika tsy nahita hoe dia izay le antony tenenina hoe nisy orona le mpivarotra iny zany no nefa le fiariny le olona mihitsy ny very dia eo daholo le olona sady tsy mahazo mijanona eo amin'le toerana fa ny mpitano tena ay le mpitano filaminana raha rehefa avoaka betsaka an'izy eo le manompoka eo an'le teneniko a le misarotava amin'io a le misarotava tena be dia be mihitsy mandra-pahatonga eto amin'ny maki tena ho za tena raha reo raha le mampandry fahalemana any amin'ny toerana le tena mahavaivay any Betroka, any Mainty Rano, any Besalamy tena mba milamina ranga. Tsy eto Antananarivo eto ranga tsy isy talo zany eto fa Pisito Mahery misy eto dia misy polisym-bohatra dia misy polisy nasionaly dia rena atao miasa. Zay le zara asy fa ny anjaran'ny ny miaramila sy ny zandary le mampandry fahalemana any amin'ireo tany izay tena hoe mandry tsy lavoloa ny vahoaka malagasy. Tsy afaka miaro tsony ny vahoaka malagasy satria ny antony ny zavatra izay napetrany amin'ny fiariny raha vao efa fantatra hoe vokatra io, raha vao efa fantatra hoe mahazo le omby izy tonga ny dahalo le makatsimery dia lasa mitovy amin'ny tsy manana indray izy miverina zero. Ary io fantatry ny olona hoe ihany na avy nivarotra omby ihany koa zay mihitsiny tena fantatra zareo mihitsiny le zavatra le amidy zany a ny tena iny zany ohatra mifahalalako anazy ohatra misy firaisana tsy kombakomba ihany ngamba ao anatina fianakaviana ihany satria tsisy mahafantatra an'iny mihitsiny mivarotra zareo manko rehefa le mivarotra dia rehefa manisy izy dia le lohany firy le lohan'ombonareo ao fa tsisy tsy miteny hoe firy nombonareo dia iny le isaina fa io tena lasa mihitsy ny saiko amaneritseritra hoe ahoana raha moa raha nahazo an'izany volabe zany izy dia misy ary le izy ne tsy miandry ely raha ohatra izy lafo amina toerana anankiray zao dia andeha ody izy zareo io tsy manana banky andeha tsy laverika eta fa mivola hoentina amin'ny sakosy hoentina amin'ny gony eny an-dalana iny dia efa akoatra n'ilay fahalasan'ilay vola dia manaraka koa ny aina zany any tena zava-dozy eto amin'ny tena olana be eto amintsika fa raha ohatra zao reny olon'ireny hoe avo malafo an'io dia tonga dia eny mihitsy n'ilay mpitano filaminana manaraka anazy dia hoe apetrao ato aloha ny volanareo ohatra le anatina tahirina banky io resahaka io izay metrahana anazy fa le izy tena mahita mihitsy satria be dia be mifaritra efa nale amin'ny gony ny vola hoentina na andeha hividy omby io na avy mivarotra omby io dia tsy haiko moa fa tsika moa le manana le misy an'izao ty misy nefa voatafika foana izy zay le tsy fisino fahalemana eto amintsika ndrea tsy laverika eto ary izay mihitsy ny tena miteraka olana satria ny resaka filaminana sy fahalemana zany raha ny traikefa sy ny zavatra efa fantatra hatramin'izay ihany koa ankoatra n'ilay nitenen'ny Marjona teo hoe olona eo an-tanàna sy mahafantatra ny zavatra misy ihany iny io miainga amin'le ataontsika hoe fametrahana ireny andromaso sy ireny dina-pokon'olona ireny zany anisan'ny vahaolana tena nitondra filaminana teto amintsika nitondra ary io moa zany na akamarony raha tsy tenitsika hoe reny dinany melaka ireny eny tena nalaza mihitsy tamin'izany fotoana zany hoe nampandry fahalemana dina melaka tsimpoly nampandry fahalemana niny faritry melaky Mainty Rano sy ny sisy antsalova reny zany hoe
tsara ho apetraka ihany zay na eo ary reto ataontsika hoe fahamaroan'ny mpitandro filamina zay ataontsika hoe mivangongo aty Antananarivo araky ny resanao teo hoe kagolona tsy kagolona ary io ampy fitaovana tsara tena hatrany amin'ny fe ny loalika ny valana ny tratra sisa ahitana an'ireny fitaovam-piadiana ary maro karazany mihitsy izy ao hitantsika akoatran'ilay iambozonana sy itazomaniny amin'ny tanana moa zany mazava ho azy ny tsara ho fantatra fotsiny de ny hoe raha izay de ny fanontaniana migoavana mipetraka ao an-tsainy be sy ny maro am'izao fotoana zao de hoe aiza ho aiza ny famezana lanja ny vondrom-bahoaka paritra itsinjara-pahefana eo andratrehany aiza ho aiza ny fanomezana lanja izany ataontsika hoe décentralisation izany na ny fitsinjara-pahefana resahako eto raha ty resaka afa-tsy ilay ataontsika hoe etratany sy ny etratrano io moa zany lasa miteraka fanontaniana be dehibe miteraka aya maromaro ary nisy faneho-kevitra maro ihany koa nataon'ireo mpandinika sy manam-pahaizana ny amin'ny hoe iteraka zava-doza iteraka sakana iteraka ataontsika hoe fiemorana ho an'ny commune izay mihoatry ny valonjato sy arivo eto Madagasikara ny fepetra sy ny fanapaha-kevitra no ray sy ny DGI na ny fohy be ketra eto Madagasikara ny antony de tsotra raha ataontsika rappel kelikely hoe inona sinona moa zany ataontsika hoe ambana na danger miantraika amin'ny commune mihoatra ny valonjato sy arivo eto Madagasikara mahakasika an'izay ataontsika hoe fakana etratany sy etratrano zay ohatra vitsivitsy no meko atsika voalohany indrindra aloha de ny hoe eo lay fahasarotan'ny commune mahafantatra na mahazo antotam-baovao mikasika n'lay ataontsika hoe sandan'lay vola na lay totalim-bola tokony ho azony eo am'lay fotoana fandefasana n'lay etra alaina avy ny fotony miakatra ty amin'ny fanjakana foibe satria ny etratany sy ny etratrano de tsy maintsy miakatra aty amin'ny fanjakana foibe raha ty resaka fotsiny tsika lay ataontsika hoe ny eo amin'ny tontolon'ny solika ny tontolon'ny resaka solika moa zany ny tamberina ndraikitra sy ny tamberim-bidy amin'ireny ataontsika hoe lasanty sy ny solika ampiasain'ny mpampiasa lalany reny de tokony misy miverina makany amin'ilay commune ho fahafahana manatsara sy manamboatra ny lalana ao aminy raha io tontolon'ny solika io fotsiny iza moa zany ny commune mba hitantsika hoe tsara lalana eto Madagasikara am'izao fotoana zao izay ny fanontaniana mipetraka de makaiza zany ilay ataontsika hoe tamberina mbidy tamberina ndraika tokony ho raisin'ny commune eo anatrehan'izay de mitovy am'izay ihany koa ny ataontsika hoe resaka jirama raha tsy lazitsika fa tsy Antananarivo reny vohatra ohatra ireny io jirama io de misy ataontsika hoe etra amin'ny électricité etra ihany koa amina resaka rano tokony ho versena makany amin'ny commune ny jirama nefa ty raha tsika mahita fa na izy manokana ary de efa vatsina vola subventionnena zany ataontsika hoe manodidididina ny 500 sy 200 tapitrisa dolara ano any isa-taona no izy tsy tafavoaka ao anatiny ao sinsisa de izay rehetrarehetra zay de entina milaza fa raha io etra tany sy etran'ny trano io ndray zany raha tonga any amin'ny fanjakana foibe de ambany ny fanantenana ny hahazona azy ambany de ambany ny fanantenan'ny commune azona azy efa maromaro ny be ny tanànany resaka sy nany hevitra mahakasika an'izany hoe ny teo alohany misy hatrany amina ray taona ano any mihitsy vo azo lay avy any amin'ny trésor noho nylay ataontsika hoe lenteur administratif misy pitsopitson-javatra tsy maintsy ale zany alavaina le fikarakarana sy ny lalana tokony ale am'fahana mikarakara azy alavaina ihany koa
ilay fempotoana azona misitraka an'izay ataontsika hoe vola tokony hositrahan'ny commune izay misy teboka anankiray faharoa ihany koa nataony ny fandinihan'ny ataontsika hoe manam-pahaizana manokana moa zany a de nlay resaka ataontsika hoe ny fikarakarana ity fako ny fikarakarana fako isaky ny tokantrano reny miconte reny a ao anatiny ataontsika hoe famoaham-bola sy fampidiram-bola ho an'ny commune famoaham-bola moa zany ny tena marina raha ohatra ka ny commune ny tsy maintsy amoaka vola ho an'ny fanentanana sy ny ezaka ataontsika hoe fanampinan'ny olona azoto andohetra de tsy maintsy miezaka ihany koa izy ao anatin'izay a manentana ny olona andray anjara amin'ny ataontsika hoe fanadiovana sy ny fitantanana an'ireny fako ireny zany hoe tsy anjarany intsony a am'izay fotoan'izay raha ohatra ka ny fanjakana foibe no andray an-tanana n'le ataontsika hoe fandraisana sy ny famondronana n'lay hetra tany setratrano ny commune nefa tsy maintsy mbola hidepense ihany koa ao anatiny ataontsika hoe fikarakarana ny fako sisa le resaka rome le resako eo zany a le resaka ordure ménager io a de mety ho lafilafy kokoa mantsy zany a izay zavatra zay satria ny teo aloha raha ohatra ka tsy maintsy mandoha vola hoe a ho an'lay IFPB na le ahitra tany setratrano a miaraka amin'ny rome mazava ho azy a de am'izao fotoan'izao zany a tsy maintsy amoaka sy andohan'izay vola zay a ho an'ny resaka fako fotsiny ihany zany hoe lasa misy fahaverezana zany eo anatrehan'zany rehetrarehetra zany ny feny de tsotra ary ny tena mampametra-panotaninan'ny olona de ilay hoe tsy isy ary miasarotra sy miavery hatrany a izany ataontsika hoe fitinjara-pahefany zany a eto Madagasikara raha ny politika no jerentsika eo amin'ny sehatra politika izay fanapahan-kevitra no raisin'ny fanjakana izay a de mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny lalàna mifehy ny fitinjara-pahefana mifanohitra tanteraka amin'ny voalazan'ny lalam-panorenana kanefa ny LFI nefa ty a hitatsika iny ny LFI izay efa nakatoavin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana tam'ireny a ny LFR nefa tsy nasiana ahafahana miady hevitra sy manova am'izany fomba rehetrarehetra zany a de eto tsika ny raisina ozy izy ny fomba fiteny ny amin'ny akapobeany zany raha iresaka ny commune isika de tena tandindomondoza ilay ataontsika hoe fitinjara-pahefana tandindomondoza ihany koa izany ataontsika hoe fahaleovatena ny commune tsirairay avy fahaleovatena ny commune tsirairay avy zay efa nyteneniko tany aloha fa izy ireo de mihoatry ny valindato sy arivo a manerana ny nosy ny vokatry zay de tsotra ary ny mety ho zavadoza de miravoravo-tanana lay commune miravoravo-tanana lay commune ka na le mpandohetra ary a miravoravo-tanana ihany koa eo anatrehan'zany nisy fotoana expérience kely ho zaraina amitsika nisy fotoana ny be ny tanànany mahitsy nanome ohatra mazava sy tsotra zany a mahakasika ny ty ataontsika hoe fandoavana hitra trano sy etra tany ity zay tsy maintsy any amin'ny contribution moa zany sanina no andefatra any amin'ny contribution no andoavany lay ataontsika hoe ny mpandohetra nylay izy mahitsy no raisina commune mahitsy ny contribution akaiky indrindra satria zay voalaza hoe any amin'ny contribution akaiky indrindra no anateratsika an'lay hitra tany sy etra trano ny commune mahitsy manokana zany a raha manana tanimbary ozy izy lay olona zay tanimbary kely ananany eo a mety hoe roa arivo ny hitra tany amin'iny tsy maintsy alohany any amin'ny contribution reny mpianakaviana ray a andeha andohany io roa arivo io a hitra tany satria izy zany mazoto hoe izay manana finiavana andohetra hitra tany io a de andohan'lay roa arivo tsy maintsy anatona ny contribution izy izay akaiky azy indrindra de eo ambodratrimo ny akaiky indrindra ny mahitsy zany contribution de eo ambodratrimo miala aveny mahitsy ianao a de eo ambodratrimo a ny sarandalana makeo a raha andeha taxi brosy ianao a
na andeha an'le taxi be moa zany satria misy taxi be iny a 500 500 zany a frais aller sarandalana aller 500 a sarandalana miverina zany hoe 3 zany zay ny vola alohany any a 2 donc a manomana 5 izy zay aloha ny teboka voalohany ny teboka faharoa de zao ajanona ny asa mandrarahany any an-tanàna tsy maintsy ho maty ndray andro izy satria rehefa tonga any amin'ny contribution izy na amin'ny valy maraina izy ny tonga eo a mety amin'ny 5 izy voatava voakeo milahatra tontolony andro mandehana amin'ny porta zao mandehana aty amin'ny anina na hoe misy olona be dia be a izay samy vonina ny andohetra ihany koa tonga talohany reo milahatra izy zany ny eo raha ohatra ka milahatra izy tsy maintsy sakafo atoandro izy zany aloha raha isytsika hoe 2 mety hoanina na 3 sakafo atoandro efa very ray andro izy a efa very an'le sarandalana izy a de miampy zany hoe 5 zany zay a nolaniny a miampy ny ray andro andohan'lay 2 ariary possible tsy ho voaray izy amin'iny tontolo andro iny a de ozy izy ny hoe tia ny numéro anao a atao numéro 5 anao raha pitsy fa miverena fa ianao mba efa teto donc a maty 3 andro izy zany a miampy an'lay sarandalana mandro sy miverina miampy an'lay vola tsy maintsy ho sakafony a sy ny sisa ando 2 nefany a no antondia am'izay fotoan'zay iza moa no azoto a ao anatrehany zany rehetrarehetra zany rehefa mikajy lay olona de ny olona mba mahay mitotaly ihany koa hoe ity a sitranay avitako an'ity zavatra ty am'izao fiainany sarotro zao a de olaniko am'zany ve eo zany ny riska mety hipetraka hoe mety hihena ny tahany fandoavana hetra eo anatrehan'izay zavatra zay satria 2 no alohanao any amin'ny contribution akaiky anao indrindra ny laninao anefa any amin'ny 5 sy 2 alina na 5 sy 1 alina ano any a miampy an'lay 2 andro be ilaharana eny am'le toerana de hitantsika am'izay fa misy riska zany a amin'ity fanapaha-kevitra no raisy ny fanjakana ity ny riska manaraka de lay fahaleovatenany commune mihitsy a eo anatrehan'zany araka ny anteneniko teo hoe na ny lalana tsy vita na ny ataontsika hoe ny jiro sy rano tsisy mandeha am'izay laonina na ny resaka fako tsisy mandeha am'izay laonina ireny anefa tombotsoa ary tokony autonomia ny commune mihitsy a no afaka mametraka paikady a eo anatrehan'zany ny commune ny tsodre mamory an'lay ataontsika hoe filan-kevitra municipaly a de mandray décision municipale sy ny sisa ny tsy fahafantarana ny reto fepetra vaovao napetraka amin'ny fanjakany reto ihany koa de misy riska goavana be ho an'ny be ny tanàna izay tena ataontsika hoe lany mbahoaka ary hitany vahoaka fa tena havita zavatra kanefany a tsy maharaka firy a an'reto pitsopitson-javatra reto ary zany ny tena mahatonga n'lay ataontsika hoe indrisy moa zany fa zay ny mampalahelo a maromaro ny be ny tanàna voalaza fa nanodikotim-boly sy ny sisa ka ahiditra ponja de miditra mponja amina zavatra ohatrohatr' zany a ireo be ny tanànareo izay zavatra zay mbola tsy nisy ataontsika hoe fijerena manokana ny ataontsika hoe signe voalohany zay tsy fisinina décentralisation a zany hoe fitsinjeram-pahefana sy ny fahaleovatena ny commune izay tsotra le ohatra ny raisiko teo a de faharoa manaraka an'izay a efa napetraka ihany koa ity le ataontsika hoe fividianana moa zany efa ho avy io moa zany no mety ihany koa ny jeu an'le izy a satria ho avy zao ny ataontsika hoe ireo mpanolotsaina ny maire sy ny mpanolotsaina communal sy municipaly a ireo no mpifidy vaventy ifidy ny loolona rehefa tsy misy anefa nylay ataontsika hoe LFR zay tokony nonkitiana an'izay araka ny voalazako teo a de raha izay lojika izay zany a de tsy isy ve zany a am'ty taony ty a ilay fifidianana loolona ny fifidianana loolona nefany a de tokony tsy maintsy ho vitaina any amin'ny
faraparan'ny taona 2024 any ohatran'le daty mety hoe any amin'ny volana novambra na desambra 2024 de eo zany ny fanontaniana mipetraka hoe izy ve izay fifidianana oloolony Madagasikara zay sa tsy izy satria tsy voaresaka tao anatin'ilay LFI izy io raha tsy diso ny LFR ny fititsiny rosona lay afiresahana azy de eo zany mipetraka hoe aiza ho aiza ny fahaleovantena ny commune tsirairay avy ohatra kaiky ilay nyteneniko teo mahitsy fa mbola misy ny ataontsika hoe commune lavitra tsy maintsy alehan'ilay olona andohany zany ataontsika hoe etratany sy etratrano izay de eo no mahatonga n'ilay be ny tanàna amin'ny teny hoe tsy aleo ve apetraka eo ampelantanan'ny commune ihany satria ny be ny tanàna tsirairay avy ihany koa de efa samy manana ny paikadiny ahafahana manentana ny olona ny ina moa filazana iny hoe ny etra tsy mba tsy antery ny etra tsy terena ny fandoava-ketra fa fanentanana no atao de izay fanentanana sy ny fandrisendahatra ny olona izay efa samy manana ny paikady apetrany am'izany ny be ny tanàna izay ataontsika hoe tsy hipetraka intsony zany zay fanentanana sy fandresena lahatra n'ilay ponina ao anatin'ny commune zay de eo koa mbola mipetraka ihany koa point de vue eo amin'ny lafiny politika ny resahantsika ny olona ihany koa tsy maintsy mbola hijery ihany koa hoe ilay be ny tanàna napetraka amboletry ty eto ty de izy no anina aminay sa ilay be ny tanàna voafidinay izay ihany koa mbola mipetraka izay zavatra zay ary be de be ny olona tsy faly amin'ilay ataontsika hoe ilay olona tsy nofidiny indray no mitondra sy mitantana n'ilay commune eo ambiny izay zavatra zay de efa anisany mampiembotra ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny mpandohetra ihany koa satria tsy arisika velively izy ary tsy ho resy lahatra sy tsy azoto velively iara-iasa amin'io be ny tanàna io izany olana izany de ataontsika hoe ambana ho an'ny tontolo ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara raha tiana nefa ny anatsara sy ny ampandroso de io ary io ny an'ny lalana tokana ny fanomezana n'ilay ataontsika hoe fahefana fanomezana ilay ataontsika hoe fahaleovantena fanomezana ilay ataontsika hoe fahamamokatra ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana tsirairay avy no mitambatra no ahafahantsika manatsara bebe kokoa ny fiainan'ny vahoaka malagasy miaingany amin'ny fanatsarana n'ilay fotodrafitrasa ahafahan'ny olona miary sy mamokatra ampilaminana izany hoe miaingy amin'ny ataontsika hoe fametrahana fotodrafitrasa iombonana fanatsarana ny lalana io fanamboarana ny tsena fanatsarana ny famokarana fanatsarana n'ilay ataontsika hoe fandripahalemana sy ny filaminana araka ny efa voalaza tery aloha satria izany olana izany de olana iaina ny vahoaka ihany koa fanatsarana sy fampiainana ity ataontsika hoe olany fananantany ity io olany fananantany io ihany koa de olana satria io no miteraka n'ilay ataontsika hoe tsy fifankahazona sy ny ankamarony ny disadisa eny anivon'ny fiarahamonina indrindraindrindra ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra